fanahy mpanazava miala que eu amburi seza fiangianana siwaniza na kujiane ni sauti sinyada sinibulinaita alinipata kanda manjakiza que eu amo nini seza fiangianana siwaniza na kujiane ni sauti sinyata sinibulinaita alinipata kana manjakiza ni sauti siniata sinibulinaisha alinifunza kana manjakizai uanajiamanisha sinizana kuji manjakizai ry avana malala rehetra ao amin'ny tompo tsy takatry ny sainao zany fitiavan'Andriamanitra vavakisika voninahitra ny sandratra ho anao Jehova tompony maro lay Andriamanitra ny nofo rehetra manao zava-mahagaga amin'ny fiainana isan'andro lay Andriamanitra tsy mba tamana amin'ny lapan'ny voninahitra te hiazakazaka hijery ny zanak'olombelona mandre ny fahorianay miazakazaka mijery maso te hiteny aminay foana hoe jeren'ny masoko ianao mba ho asoaviko te hiteny aminay mandrakariva tahaka ny tamin'ny andro Mosesy hoe efareko ny fitarainan'ny oloko ka hidina hamonjy azy zany Andriamanitra zany lairanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy noderainy eto amin'ity toerana ity Andriamanitra malaza Andriamanitra mahery Andriamanitra ny voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka sady tompony ny tompo ilay tompon'ny fahefana rehetra ankalazain'ny Davida amin'ity andro androany ity fa niazahoana mijoro eto amin'izao toerana izao tena fitiavana avy aminao ary tena famindram-po avy aminao lay fitahinao mahagaga sy mahatretrika ny tantananao ny andronay na dia ny herinandro azy nandalo teny
fa mahafao tao anatin'ny fiainanay mety ho fahoriana, mety ho fijaliana, nefa tao anatin'izany koa nisorana anao satria mihoatra lavitra noho izany ny fitahinao, nanome anay ny tompon'andro sy ny fahasalamana na dia ny andro androany azy. Andro Pentekosta afaka mivavaka any amin'ny isa tokantrano rehetrarehetra any, na eto an-toerana eto Madagasikara na any am-pitan'ny ranomasina. Nahoana moa tsy isotranao zahay, no ny amin'ny alehiben'ny fahasoavanao, no ny amin'ny alehiben'ny fitiavanao, no ny amin'ny alehiben'ny fitahinao sy ny fitantananao. Tsy takatry ny sainay izany Jesosy, tena tsy takatry ny sainay izany rehetrarehetra izany. Olona maro miazakazaka teo aminay hoe mba eto mbavaka fa efa marary efa mialaina, fa raha vao nivavaka izahay natsanganao teo amin'ny fandriana izy. Zany misorana anao, zany mamezam-boninahitra anao, zany mankalazana anao, lay Andriamanitra tsara, mpanao tsara. Tsisy zava-mahagaga izay tsy hainao natao teo amin'ny fiainanay. Rary loatra ny fiangonana raha manaja anao amin'ity andro androany ity, manondrika ny fonay rehetra amin'ny andro Pentekosta, handatsahanao ny fanahinao aty anatinay, vaovao hanavaozana anay, mba raiso ny fiderana rehetra sandratra eo anao Jesosy, vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka isika rehetra. Noho ny fandaminana dia ny ray aman-drenitsika pasteur Randriana Solodetony na pasteur Dody no pasteur Tony azafady izay any ampitan'ny ranomasina any no anatanteraka ny toriteny amin'ity androany ity. Mialohan'ny handreresantsika an'izany tenin'Andriamanitra entiny avy any ampitan'ny ranomasina izany dia angatantsika ny fanamasina, ny boky kirantsika faraiky ambizato no ataontsika, fa na eo midiny ianao ka fenoy tanteraka ao, raha koa finyherinao ao mba handeha tsy horeraka. Tena mila anao tontolo ny fiainako, tsy mahefa ninoninao raha tsy eo ianao. Ipanazava miandra kanauzayazaye lafatungava
taominy fanahinay mba ho fantatray mazava zay lazay ny tenina are tolalandava ao ampony avona. Hivavaka isika. Voninahitra ny eo anao, Andriamanitra ray. Lay tsy mba nahafoy anay, zanak'olombelona, fa nihevitra mandrakariva nitondra anay ho amin'ny fiadanana. Ankehitriny dia ampahery anay indray ianao amin'ny alalan'ny teninao ankehitriny, ko mangataka ny fanamasinao feno irotsaka ty anatinay tsirairay avy, andrahaizanay mandray ny teninao. Ampidino ny fanamasinao Jesosy, hiasa mahery, hiasa feno ato anatiko, ahafahako mampita ny afatrao sy ny fitiavanao. Amin'ny anaranao nanaovana sy anandratana izany vavaka izany. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tratra zao vanim-potoana lehibe eo amin'ny fiainana kristianina izao dia ny fotoana izay efa nilazain'ny Tompo andatsahany ny fanamasina aty amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra hoentintsika hifampaherezana amin'izany dia araka ny epistily, araka amin'ny boky ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko voalohany ny 14 sy ny 15. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny 14 ka hatramin'ny 15, dia avy eo tsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny 12 ka hatramin'ny 14. Ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa azy ny teny. Ry Teofilo, lay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny. Hatramin'ny andro nampiakarana azy, rehefa nodidiny tamin'ny fanamasina ny apôstôly izay novidiny, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorianan'ny jaliany fa velona izy, ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary niara-niangona teo amin'ny Jesosy, dia namepetra azy tsy hiala ny Jerosalema, fa hiandro ny tenin'ny fikasany ray izay farenareo tamiko hoy izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Asan'ny apôstôly toko 2 ny 1 ka hatramin'ny 14. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery mifofofo, ka nanenika ilay tranon'ny angonany. Ary nisy lela maro mitarena-afo niseho taminy, izay nizarazara, ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanamasina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanamasina azy. Amen. Andro lehibe ho an'ny fiainantsika kristianina ny androany. Ny tsy fahombiazana na ny faharerahana eo amin'ny fiainam-bavaka matetika na mandrakariva dia vokatry ny faharesena na ny tsy fahombiazana ara-panahy. Avy izay amin'izao andro Pentekosta izao,
satria fotoana tena fandinian-tena zao, fotoana fibebahana izao, ary ny fanontaniana voalohany izay apetraka dia manao hoe moa azonao antoka tsara ve fefa nandray ny fanahy masina ianao? Azonao antoka tsara ve fefa nandray ny fanahy masina ianao? Izany hoe ny fotoana andraisan'ny olona anankiray ny fanahy masina dia ny fotoana izay nanambarany ny finoany ka nanaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy, ary koa olona efa nateraka indray. Amin'izay fotoana izay dia misy raha mijery tsara antsika araka ny tenin'ny soratra masina, misy fanomezana raiso ny fanahy masina. Rehefa mibebaka ilay olona dia nomena ny fanahy masina izy. Izay ny dingana voalohany andraisantsika ny fanahy masina. Ary ny eto ny Pentekosta, araka ny teny izay nivakiantsika teo amin'ny tenin'ny soratra masina, asan'ny apôstôly toko voalohany 1:5, fa ianareo kosa hozy izy atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Izany hoe eto zany amin'ity Pentekosta ty dia zao batisa ny fanahy masina. Izany hoe asan'ny fanahy masina manokana, asan'ny fanahy masina miavaka no mitranga eto amin'ity toerana ity. Izany hoe ny olona nandray ny fanahy masina no atao batisa ny fanahy masina mba hanjary ho fonena ny fanahy masina izy, ho fonena ny fanahy masina izy. Ary araka ny teny hitantsika tato amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia hoe ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Izany hoe ny batisan'ny fanahy masina zany dia ny fahafonon'ny fanahy masina tanteraka ao anatin'ny olona anankiray. Nefa zao ny tadidio, misy olona nandray ny fanahy masina fa tsy vita ny batisa ny fanahy masina, tsy vita ny batisa ny fanahy masina izy fa nandray ny fanahy masina. Jesosy alohan'ny nandohany ny asa. Raha mijery ny fahaefatra tsika asan'ny apôstôly toko voalohany 1:4 dia hoe ary niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy ala ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasana ray. Izany hoe tsy maintsy ho tafiana hery aloha reo mpianatra reo alohan'ny andehanany. Hitodika tsika aloha voalohany indrindra amin'ny tantaran'i Jesosy. Ny batisa ny fanahy masina dia atao hoe fanosorana na ihany koa fanafiana hery. Raha raisitsika ny asan'ny apôstôly toko 10 ny 7:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandendenanao soa sy nahasitra an'azy rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Izany hoe Jesosy alohan'ny anatanterahany ny asany dia nosoran'Andriamanitra izy aloha tamin'ny fanahy masina ary norakofana hery alohan'ny nanaovany ny asa izay nanombahandray azy. Satria maninona? Satria mafy ho sarotra ny asa izay miandry,
Ary neny Jesosy hitantsika tsara fa ny afara tamin'ny fahafatesana mihitsy ny nanjo azy. Ary zay no nampitainy tamin'ny mpianatra ozy izy Jesosy hoe aza mialy eto Jerosalema aloha ianareo, mandrapandray anareo an'io hery io, satria fantatra ny tompo tsara fa rehefa hiakatra ho any an-danitra izy dia tsy maintsy ireo mpianatra reo no hanohy ny asa izay nataony. Ary hitany tsara fa mbola tao anatin'ireo mpianatra reo ny tahotra, ny alahelo rehefa nandeha ny saraka tamin'i Jesosy. Ary izay indrindra no nanosorana an'ireo mpianatra reo, nanafiana azy hery ihany koa mba hanana fahasahiana na hatramin'ny hanao viverin'ny ainy azy andeha hitory ny filazantsara na hanohy ny asa izay efa natomboky Jesosy. Ny herin'ny fanamasina izay miasa ao anatin'ny mpino mantsy dia midika hoe ny fanatrehan'i Jesosy ny olony sy ny voninahiny izay ombany an'izany olona izany. Hitantsika tsara teo amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 teo iny. Fa rehefa nosorana Jesosy, tafiana hery Jesosy, nomba azy mandrakariva Andriamanitra teo amin'ny asa rehetra izay nataony. Ary zany mihitsy no mba tiany tompo ampitaina amintsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Fa ao aorian'ny batisa ny fanahy masina dia tsy maintsy misy fanavaozana ny fiainan'ny olona anankiray manjary lasa manana hery tsy hay tohaina izy, lasa manana fahasahiana tsy hay sakanana. Hitantsika tsara zany teo amin'ny fiainan'ny apôstôly rehetra, ny amin'ny fijoroana vavolombelona nataony, ny amin'ny fitoriana ny filazantsara nataony, ny amin'ny fanenjehana izay nahazo ireo, satria efa nitafiana hery izy ka na dia ny afara tamin'ny ainy azy zany tsy nampaninina azy. Fa zao no aoka ho tadiditsika tsara, ny fanosorana dia indray mandeha ihany eo amin'ny fiainan'ny mpino. Fanosorana indray mandeha ihany io eo amin'ny fiainan'ny mpino. Ka noho izany ho atsika zay efa hoe nandray ny fanamasina, vita batisa ny fanamasina, ka rehefa tonga ny andro Pentekosta zany dia tokony hoe ho fahatserovana na aniversera nandray isanao na vitanao batisa ny fanamasina no ho tsarovantsika. Tahaka ny mpitandrina zao, mandeha izy aloha solom-pitandrina, mianatra asa ao izy. Rehefa tonga ny fotoana amoahana azy mpitandrina, hosorana ho mpitandrina mandrakizay izy. Tahaka an'izany koa nanaovana atsika amin'izao batisa ny fanamasina zao. Nandray fanamasina isika dia avy eo amin'izay nosorana ny fanamasinantsika, no tafiany herintsika mba hoentintsika manatanteraka ny ady. Ilaina ho tafiana an'izany hery zany tsika averiko indray, satria zao fantatra Jesosy fa tsy ho zakatsika raha amin'ny herintsika maha olombelona antsika no hiatrehantsika n'izao fiainana izay andalovantsika zao. Tsy ho zakatsika na oviana ny tafika izay ataony devoly atsika eo amin'ny asan'Andriamanitra izay nandrany atsika. Ary tsy maintsy hanafianatsika hery mba hahafahatsika miroso manatanteraka ny asa fanompoana na dia efara amin'ny aitsika aza zany zavatra izany. Andro Pentekosta, ny andro ankalazaitsika izao. Misy zavatra telo tiako mba ho zaraina amintsika
ho fijoroana vavolombelona izay zavatra mitranga mahakasika indrindra ny amin'ny fanamasina. Ny fanamasina dia afaka miady ny aditsika mba hampandraisantsika. Nisy fotoana aty ampitan-dranomasina tsy moramora zany atao hoe mitady fiangonana ivavahana izany. Rehefa nisy fotoana natongavanay tamin'izany toerana zany misy olona hafa ihany koa miaraka mangataka aminao ny fiangonana. Samy manana ny fombany ny olona tsirairay avy. Fa tamin'izay fotoana izay ny zavatra nataoko dia izao. Matoka fa Jesosy efa mahalala ny hevitra izay heverana ny momba sy ny fiangonana izay hoentiko. Samy manana ny fomba nentina nangatahana ny fiangonana tany amin'ny tompo-piangonana ny rehetra. Fa saingy izao, tamin'ny fotoana anankiray tsy napoizina, raha nivavaka teto amin'ity fiangonana ity izay andro alahady maraina. Tenenin'ilay pasteur tato tamin'izay hoe iangaviana ianao izy hivavaka. Rehefa vita amin'ny fotoana dia mivavaka ataonao izy ataovy amin'ny teny gasy ny mivavaka ataonao. Tonga aza ny fotoana izay nivavahana tamin'izay fotoana izay, vavaka tamin'ny teny gasy ny nataoko teto amin'ity fiangonana ity, satria nisy gasy maromaro ihany niaraka mivavaka tamin'ny vazaha maromaro tato anatin'ny fiangonana. Fa tao anatin'izany vavaka izany, rehefa vita ny vavaka, tsy haiko izay zavatra nitranga tamin'ireo mpivavaka vazaha tompon'andraikitra tato amin'ny fiangonana rehetrarehetra reo. Fa nitsangana daholo zareo rehetrarehetra ary ny teny fa na dia tamin'ny teny gasy aza ozy ny vavaka nataonao pasteur, fa tena ohatra ny fanamasina ny latsaka tato anatinay ary tsy hainay toaina ozy izy ny fifaliana izay ato anatinay, fa tena tsapanay tokoa hoe zany ve ny herin'ny fanamasina miasa ty anatinay. Ary izy olona maromaro, tsy olona ray nitrangan'izay fa olona maromaro izy tato anatin'ny fiangonana nitrangan'izay zavatra izay, dia gaga nanontany tena hoe Jesosy zany tokoa ve ny fanahinao rehefa milatsaka anatin'ny olona ray? Fa tena feno fifaliana izy, feno fahasambarana izy, ary tena nampivavaka azy mihitsy izay zavatra izay. Ary dia tamin'izay fotoana izay no nitenenany zareo hoe pasteur, izay ara hiasa aminao dia nazava ho azy ny valiteny fa tonga dia nomeny anay ny fiangonana, dia ty fiangonana izay hivavahanay hatramin'izao ity. Témoignage faharoa izay ataoko indray dia izao. Ohatrany nanery be ilay teny Mosesy tao anatin'ny fanahiko, mba hampahitao ny voninahitra ho aho izy Mosesy. Mivavaka Mosesy nampahitan'Andriamanitra azy zany. Mivavaka tahaka an'izany koa no nataoko indray andro. Jesosy mba hampahitao zany voninahitra ho zany ho Jesosy raha mba mety ianao. Tao anatin'ny vavaka, rehefa vita ny vavaka izay nataoko, tonga dia nisy ohatran'ny flasy ray mandeha izay nandalo tao anatiko tao, ary tonga dia tafatsangana, ary ny fifaliana sy ny fahasambarana tsapako tamin'izay tsy haiko tononona aminareo, tsy haiko lazaina aminareo, fa tena hoe zany ny tena fahasambarana sy fifaliana indrindra tao anatin'ny fiainako. Nandalo ray mandeha izy, ary tsy vitan'ileo izay nandalo izay, fa izao io fanahy io nampafantatra zavatra anankiray
dia le fanahy any fandikana nofy, fanahy ny fandikana nofy nitselatra fotsin'ilay izy, dia ozy izy ata amin'izay Jesosy io. Zany ve ny fifaliana omenao amin'izany? Dia tonga dia niondrika. Rehefa niondrika dia ozy izy niteniko tamin'izay fotoana izay, sambatra hidada randray natoandro, sambatra hidada randray natoandro. Manana n'io fanahy tena ngeza be io ahafahany manatanteraka an'izany asa izany. Dia azany tato anatiko dia izao, tsy ny any amin'ny fandikana nofy mihitsy, tsy any amin'izany, fa ny tato anatiko dia izao, le fanahy masina le tena nilatsaka tato anatiko nahitako fahasambarana sy fifaliana, izay nitao anatiko hoe Jesosy hitako ny fahatsaranao nampandalovinao tamiko, fa zay fahatsaranao sy fahasambaranao zay no katsahako andro aman'alina eo amin'ny fiainako zay, ho tedaviko andro aman'alina zay, fa tsy haiko ambara ny fisehoan'izay teo amin'ny fiainako. Ary zay no mahatonga hoe isan'andro anandro handeha hanamasy tena, satria matahotra fa sao dia tsy ho hitako intsony izay fifaliana sy fahasambarana ary tena fiadanana nomen'izay fanahy izay nandalo tato anatiko izay. Ary mahita tsika ny toetra ny dada zay hoe tena hitatsika amin'izao fotoana izao, fa zay fanahy miasa ao amin'ny dada zay tena fanahy mahery, tena mahery io fanahy miasa ao amin'io. Zany mahatonga azy hanana an'ilay fanomasina tena, hanana an'ilay fanoloran-tena, hanana an'ilay fanetretena zay tena hitatsika ao amin'ny fiainan'izany ray aman-drenitsika isan'andro anandro zany, noho ny angezan'io fanahy masina zay ao anatin'io ray aman-dreny io. Nahatsiaro aho ny tantara tamin'ireo fifoazany eto Madagasikara, fa misy mpanompo vavin'Andriamanitra zay ko tamin'ny tantarany Nenilava, fa ny fanahy zay niasa tao amin'ny Nenilava tena nampiaiky ny mpanao ody rehetrarehetra teo amin'ny toerana manodidina azy, ka nahatonga an'ireo mpanao ody rehetrarehetra hoe hanaraka ny Andriamanitra ao zay ivavahanao zay. Eto a dia mitodika amintsika amin'izao fotoana izao, fa io fanahy masina io hoe zava-dehibe eo amin'ny fiainana tsika kristianina io. Fa maninona ny ray aman-drenitsika mahavita an'izao asa, mahatondra an'izao asa ny FPVM rehetra eran-tany zao, satria misy fanahy izay napetraka Andriamanitra manokana ao amin'io ray aman-dreny io, ka na iza manatsaina na manan-kevitra hoe ahazan'olo an'io, teniko aminao dia izao, antanio tsara aloha ny fanahy ao anatinao, hoe mitovy lenta amin'ny fanahin'io ray aman-dreny io ve ny fanahinao, zay nao vao mety afaka hiteny hoe za isolo an'io olona io. Ary ny fahatelo farany dia izao, indray mandeha nanonofy. Rehefa nanonofy aho dia hitako dada mitondra rojo volamena be zay izy, rojo volamena no eny tanany, dia misy plaky ngeza be miaraka amin'ilay volamena. Manatona izy, manatona eo amin'ny tokotany mpiangonana izy. Inona ny tiako ampitaina amintsika an'izany? Ny finoany io ray aman-drenitsika io dia tena ngeza dia ngeza, ny finoany io ray aman-drenitsika io. Ary le plaky volamena be zany no marika fa tena olona eo amin'ny fitondran-tenany, dia tena madio eo anatrehan'Andriamanitra ny plakany, satria araka ny fijoroana vavolombelona maro zay hita, fa ny zavatra ataotsika
dia matetika misoratra eo amin'ny plaky iny foana, ianona mbola izao nataony, ianona mbola izao nataony. Fa zao amin'izao andro Pentekosta zao dia izao, io samy aokontsika hangataka amin'i Jesosy manomboka zao. Mba manahoana zany hoe tena fiasan'ny fanahy atao anatiko zany hoe Jesosy, ary mba tena manahoana ny finoko amin'izao fotoana izao. Fa ny oloko marina ozany teny ny soratra masina ho velon'ny finoana. Fa androany manao antso atsika tsirairay avy, raiso Jesosy, raiso Jesosy, fa io ny tena manome ny fiadanana, io ny tena manome fahasambarana. Jesosy ane tsy hitatsika ntsony fa ny fanamasina no miaraka amintsika isan'andro anandro ety. Ka ny fanamasina ane ngatahitsika ampitoerin'ny tompo ao anatin'ny fo amam-panahintsika, hitondra atsika ho amin'ny fahamasinana, hitondra atsika ho amin'ny fanolora-tena, hitondra atsika ho amin'ny fanetretena isan'andro anandro. Fa hain'io fanahy io no miady-tsika isan'andro anandro, hain'io fanahy io no mihevitra ny momba atsika, hitondra atsika amin'ny fiadanana. Ko mahereza ry fiangonana malala amin'izao andro Pentekosta izao, fa ny tompo omba atsika tsirairay avy. Amen. Manoloana izany tenin'Andriamanitra izay nomena antsika tsirairay avy zany, mampieritreritra, efa nandray ny fanamasina tokoa ve? Samy efa nandray an'izany nefa samy mpanota daholo. Te hampahery anao amin'izao andro Pentekosta zao, teny anankiray fotsiny. Esory ao anatin'ny vocabulaire anao, voamborana fampiasanao ny teny hoe kivy. Ny olona nomen'Andriamanitra fanahy mahery tsy olona kivy zany ntsony. Ny olona nomen'Andriamanitra ny fanahy masina tsy olona miteny an'izany intsony hoe kivy fa olona mahery foana, tahaka an'izay voalazan'ny Joela hoe raha kelikely hery dia ika hoe mahery ka noho izany aza miteny an'izany kivy zany ntsony fandrao, ataony devolo taingim-boziny tsika manoloana an'izany rehetrarehetra izany. Manoloana an'izany tenin'Andriamanitra zany ohatra ny tsy tanteraka ny fanomponana ataontsika sy ny fiainantsika tsirairay avy. Andeha hitsangana anatanteraka ny firana ao anatin'ny boky kira tsika fa 2:70, ny 1:voalohany. Iverina aminao ary raiko, trotraky ny ota natao, matoky ny fosin'ny saiko, fa tsy mba ho lavinao. Tsangantsika rehetra. Amen.
tompo menatra izay manoloana izany teny izany fa olona ny tafiana hery ho amin'ny fahamasinana nefa dia manota foana rariny ianao raha mitsara anay raha ny anao ny ratsy dia endry izy fa ny anao ny tsara kosa tsy mba fantany ohatry ny adinonay izany asany fanamasana izany indraindray toa amin'ny saina be amin'ny fahalalana ety miazakazaka ety amin'izao tontolo izao dia tafotoana foana mienjera foana solafaka foana nefa na izany aza tsy mbola reraka ny aminay ianao jeranay mandrakariva te hanasitrana anay foana te hanafaka anay foana naniraka fanahavaovao aty anatinay indray androany amin'ny alalan'izany teny izany mba hanokatra fo fiainana ary fahasambarana ty anatin'ny fanahin'ny mpanomponao fantatrao fa tsy tanteraka Jesosy iazakazahanay amin'izany ira izany verina aminao Andriamanitra mba tanterao eto hoe ny teninao raha iverina ianao dia ho raisiko ny ray mba raiso ny fony ny vahoakanao rehetra tanondrika eo anatrehanao mitomany eo anatrehanao satria samy efa nanota tsy misy olona na dia iray aza tsy nanota tety amin'izao tontolo izao fa rakotra izany fahotana izany izay indraindray aza toa manao fanahiniana fotsiny tsotro izao hoe andeha hanota fa rehefa avy eo amin'ny bebaka nananatra anay dia nananatra anay ianao andro miombotra miala aminao ny fanahiko mamela heloka ianao Jesosy mamela ny fahotanay mamela ny fahadisoanay sy ny tsy fahatanterahanay rehetra fa raha androany ianao no miteny mela tamiko ry mpanao meloka aiza ny hafaran'ny fiainanay tompo verena izay mba nanompo anao ihany nefa tenenina hoe tsy fantatro kory ianao fa raha mbola mba mety eto amin'ity toerany ity dia ny mbola velona ka afaka mitodika te hibebaka te hiantso ny anaranao ngataka ny famondram-ponao Jesosy na teny tsy fahaizanay ny vavaka aza vavavaka miverimberina ane ny vavaka izay nataonay vavaka fifonana omaly ihany ny vavaka fifonanay androany ny angatahanay aminao kosa nefa le mba hijeren'ny masonao akaiky ny fonay tsirairay avy any adiovanao ny fonay mba hitenenanao aminay koa androany tompo hoe noho ny amin'ny anarako ho noniko ny fahatezerako ary mba hanajana dia hanindra fo aminao ka na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia ofitsiko indray toy ny an'ny ora-panala ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ataoko tahaka ny an'ny volon'ondry fotsy zany ny fifaliana eto amin'ity toerany ity vavanao miteny famelan-keloka ho anay fanasitranana ho anay fanafahana ho anay ary famonjena ho anay tsirairay avy ny angatahanay aminao ary tompo raiso ny fon'ny vahoakanao rehetra miara-miazakazaka manandrapeo eto androany fa efa nahazo zany famelan-keloka avy aminao zany efa nidiovo ny fanahinao sy ny ranao tompo te hika tahaka ny Davidy izay hanandratra ny salamo fanano manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy izany Allah tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijaly raha nanapaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nihidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any aviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen andeha iombonantsika angatahana fanahy vaovao eo anatrehan'Andriamanitra ny bokikiran'ny fifoazana faharoa amin'ny valopolo mitsimika eo atam-bolinao ray fa ny andininy fahatelo kosa no ataontsika androany ny asanao mangina ry fanahy na dia tsy hita aza afafazo ny fakany omeo tsiro avy aminao ny tao ny tondray tsy alazo ry hery lehibe mba miasa aza aho
mba hampitokatoka ireto azo ny asa izay nataonay ho voninahitra ao. Ny asanao manginary fanahy na dia tsy hita azafafa azo ny fakany omeo jiro amiaminao ny tahony tondra izy alazo ny hery lehibe mba miasa aiza mba hampitokatokireto izay atao uvonilahitao ny asy izay atao uvonilahitao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra tompontsika. Halleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika rehetra. Dia tonga eo amin'ny fotoana ankalazana ireo tsingeritaona isan-karazany izay ankalazaintsika ny tokantrano any sika izao mena ny ray aman-dreny avy hatrany ny fanatanterahana izany rehetra izany. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy Andriamantsika ary miarabantsika ihany koa tratran'ny zao andro Pentekosta zao nahatsy amin'ny latsahan'ny fanamasina fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo. Reto misy prompon'Andriamanitra vitsivitsy izay ankalazana zany fahatsiarovana tsingeritaona naterahany ny andro nandraisany ositra masina sy ny fahasambana rehetra amin'ny fiainany. Dia hotononona mpanajana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Andriamatoa sy ramatoa isany Rabe Arsoa Jean Alfred tamin'ny 7 May mangataka ira 20. Raha tsy mazafy Samuela sy Rarimanga Farasoa natsiaro ny vara amitelopotana ny mariaziny tamin'ny 7 May. Raha tsy mazafy Samuela ena amitelopona na mpandray fanasan'ny tompo. Andriananja rotsy miangolombololona 13 May. Andriaman'olotsoa sombony aina nomenjanary tamin'ny 1 May. Raoelsoa Rija Nirina any Etype France hira FPVM 537. Rajaona Hary Soavina Liantsoa Petite Keville France. Raoelson Andry Nathaniel Etype France tamin'ny 4 May. Randriana Tondro Haingotina tamin'ny 20 May mangataka 20. Robe Malala Lisa tamin'ny 7 May. Ramanantina Herilala tamin'ny 13 May. Niraisana tabara tamin'ny tompo. Randriana Solala tamin'ny 1 May. Aspiderana tamin'ny 1 May roa taona mangataka fahendrena sy fahasalamana. Andrianena fitaina sarobidy tamin'ny 11 May. Promotion mpananatra tamin'ny 9 May 17 taona. Andriamifidy Faramalala tamin'ny 20 May. Ravoary Nirina Norleline tamin'ny 20 May mangataka nira fanampy indro indro avosika ilay voady. Rabe Nahy Mamsoa Robola Romanana Ime tamin'ny 20 May 5 taona mangataka vavaka fahasalamana. Ramanambahasina Tianoa tamin'ny 10 Avril mangataka vavaka ho afaka CPE. Rakotina Zaka ny Riantsoa tamin'ny 20 May mangataka ho afaka amin'ny CPE koa. Hita Iantsa Hary Malala Bakoly tamin'ny 20 May sy Iarso Miangola tamin'ny 7 May mangataka ny FPVM Jesoa apetrako aminao. Antanandrasana Faraseno tamin'ny 20 May. Rakoto Manana Hasiniana Serza tamin'ny 20 May. Randriana andrasana Jeremy Stefana tamin'ny 20 May. Andriana Arvelo Fanarinantsoa tamin'ny 20 May. Randriana Arvelo Michel tamin'ny 17 May.
andrena ary velolala tamin'ny roapolo me mangataka vavaka sy amin'ny asa fivelomana raha kotoary vololona nianja mitia tamin'ny 4 me promotion mpitaraina amin'i Jehovah tamin'ny 4 me 4 taona raha tefiaromanana Jacqueline 4 me raha velona John lala sieno tamin'ny 10 me andria mahefa ny voary asoavina 3 taona tamin'ny 9 me randimbiarson slofo mahefa randimbiarson lalan'irina Rebecca rakoton'irina Yandry ary rakoton'irina fahasoavana reo no voakan'Andriamanitra na tsy aro zany atsika taona samihafa zany dia miarabasy sady amin'ny anaran'i Jesosy fantatsika fa Jesosy Andriamantsika dia Andriamanitra meny vavaka mamaly vavaka hoy izy ny teny antsoa dia valiko anao ary mbola tsy miantsy koa nareo izy dia efa mamaly ary mbola miteny nareo dia mihaino aho dia eo alohan'izany dia misy ny fanomezana tsara indrindra dia ny ten'Andriamanitra zany satria fahasalamana saina ao antsika zany ary sabatra ny fanahy ka dia izay ny fanomezana ometsika azy ireo dia ny ten'Andriamanitra hitantsika amin'ny salamo faraiky amby roapolo salamo faraiky amby folo raiky amby roapolo ny andiny faharoa fahatelo ary fahaefatra salamo faraiky amby roapolo ny andiny faharoa sy fahatelo ary fahaefatra hovakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ninirin'ny fony dia menao azy ary nangatahany molony tsy mba nolavinao fa notsainanao fitahiana soa izy teo andohana synao saro-boninahitra tena volamena aina no nangatahany taminao dia nomeny anao izany ary dia andro lava mandrakizay dory saotra Jesosy misy hira maromaro nangatahany mpanompony fa ho fitiantsika amin'ny hira hoe Jesosy apetraka aminao hira fanampy 510 Jesosy apetraka aminao hira fanampy 510 ny andiny voalohany sy faharoa ataontsika izany dia rehefa vita ny hira dia hitsangantsika hivavaka tsangantsika tokoko hivavaka ry Jesosy tomponay sy Andriamanitra mpanjakanay zany ny hira saratra aminao satria novelominao zay mena tomponany Jesosy eo narona tamin'ny ratsy sy ny arety mandringana rehetra zay ka famindraponao zany tsy nalanitra Jesosy ka ndreto zay tonga manoloana anao midera sy mankalaza naro le Andriamanitra tomponay tianay mijery sy manasoa isanandro misaotra Jesosy reto amin'ny mpanomponao Jesosy izay nanonona ny tsingeritaona samihafa teo amin'ny fiainany hitanao reny satria vao nanoratra reny dia efa hitanao ary ny fitepon'ny fony hitanao avokoa
ka dia apetraka aminao reny Jesosy ao ny mpanompo kelinao izay anala CP Jesosy tanteranao amin'ny teny hoe anome sainanao Jesosy ampianatra lalakalehanao anolo-tsaina Jesosy jereo manokana reny satria mpanomponao nofidianao tsy mba horianao ka dia ame saina azy mandrakarivy ianao tainy tokantrano rehetra Jesosy amin'izao fotoana izao rehefa izay nankalaza izany androany ianao nefa nanorona izany tokantrano izany tahiry an'izany ianao nandrotsaka ny fitiavanao sy ny fahasaona amin'ny tokantrano rehetrarehetra Jesosy ka na teorany atao hoe adiady tafijivotra mahery dia ianao Jesosy iteny mangina mitsara ka many olana rehetra amy fifaliana ho azy ireo ame hery azy ireo Jesosy ireo nangataka fahendrena Jesosy dia mba hatorory azy zany fa avy aminao zany na famoram-panahy zany Jesosy fifaliana fitiavana fiadanana arotsay amin'ny mpanomponao zany Jesosy ireo izay efa nahazo tombonandro kosa Jesosy tanterao amin'ny tenao fa dia na inao foana Andriamanina hatramin'izay ka hatramin'izao mandra-pahatitra izy ianao dia izao n'Andriamanitra ianao ny sairana ianao nitroto Jesosy ianao namesy fahaela velona Jesosy misaotra tompo na dia ireo izay tsy nanoatra Jesosy amin'izao fotoana izao hitanao daholo any tokantrano rehetra any any amin'izay misy azy rehetra any dia mba hatrano fanamasinao fianao ny fahasoavanao sy ny fitaona rehetrarehetra Jesosy saotra tompo saotra Jesosy dia narao Jesosy tompona ingatana vavaka izany fa nidera ny aza ny voninahitra dia ao n'Andriamanitra irery any amen. Ry havana malala rehetra manerana ny nosy ary manerana ny tany ny tenin'ny dada voalohany dada menakavy dia fisorana ho an'ny vahoaka rehetra naiza ny fiangonana rehetra ny président synodale rehetra manerana ny tany dia misotra nareo zay amin'ny izay famangina be dehibe nataonareo ho anay na nalefa tamin'ny mivolo zany na natongavana taty amin'ny fiangonana voasoratra anaranao dôdôdôdôly ary naseho anay zany ka dia faly ny fonay mahita an'izany firaisapo feno fitiavana ataon'ny vahoaka FPVM rehetra izany enina dia tsy ny FPVM azy dia manoratra ao koa ka dia misaotra antsika marobe tsy ary voatanisa na dia ny fiangonana rahavavy maro azy dia samy nahatsiaro azany daholy ny amin'ny soa nataon'ny mama ka dia mba ho lasa amin'izay any ny ratsy rehetra fa dia mba fifalitsika kosa mba ho zava-dehibe mba tehizara aminareo rehetra ny zavatra nahafaly hitan'ny hiraka anankiray tamin'ny nofy misaotra n'ilay toriteny teo aloha tena misaotra azy mihitsy mbola ilaza zany hery fanahy masa zany tsika rehefa avy eo hoy le hiraka anankiray zay vao niona tamiko vakomaly avy anao ty dada ilazavako zavatra lehibe tena mahavariana hitako tamin'ny nofy inona ro azy zany maty mama ozy talata nalevina izy ozy alarobia dia lakamisy zoma nanonofy aho izy fa amin'ny toerana anankiray malalaka be sady tsara tare feno vahoaka amina tapotrisa eo ambony latabatra misakafo sakafo zany zay rehetrarehetra hita te ambonin'ny tany eny ambony latabatra eny daholo karazana ny hena rehetrarehetra ny anana rehetrarehetra ny legioma rehetrarehetra ny voankazo rehetrarehetra tsy takatra ny sainao feno ary miorakoraka be misakafo ny vahoaka amin'izany toerana zany dia mba nitsikilo ozy izy manao hoe aloha mba hitsikilo eto mitazako tao voalohany ozy izy dia pasteur lay io manko maty talohany kambo ray volana talohany io nitazako voalohany
ny akanjony zany ozy ka tsara tare zany niendriky madamolay koa dia tsara tare ary tovavy kely nanatona azy aho ozy ka nanao hoe bonjour pasteur faly be aho ozy ozy miona aminao eto indray dia fampiarahaba teo zay fa faly zany faly dia ozy ozy aho ozy manao ahy fa inona no atao eto zao ny sakafo be aty anaka zao ny sakafo be aty ndray mba meo sakafo kely sakafo kely ty eny potikena kely ty ihany nomeko anao mba meo sakafo be reo oka aloha arono pasteur lay ary iza ho hitovavy kely eo akaikinao io fa tsy naseho ny endrina fa miorirana fotsiny lava volo be izy tsara tarehibe mitsy ny akanjony izy eo mi 5 taona eo na 9 taona manja be zany pasteur raha ny tena manja tsy mahita olona tsara tare oatra zany ianao naiza raha mbola olombelona koa ny olombelona dia nibitsibitsika ona satria tena feno dia feno ny foko mahita ny tsara tareny ona pasteur lay iza ho tovovavy kely eo akaikinao io dia mibitsibitsika tamiko izy manao hoe madame pasteur randre natoandro mandray zany tsara tarena fa izy dia varina mihinan-kanina vahoakany zany mihinan-kanina any ohatrany hoe zay vao mirangorango nahita ny tsy fahita mihinana ny tsy fahinana dia ny faly dia ny ravitsita mba mizara zany aminao pasteur io satria tena zaho izy ny teny mihitsy ny hoe mba alavoaingana koa mba ohatra hitanareo aty ay tsara tarehany aty aminareo aty dia tsy mahazo mihinana ianao izy madame lay pasteur fa raha vao mihinana eo ianao tsy tafavirina ny ambonin'ny tany tsony taitra sotran'Andriamanitra avy nofo ihany izy teo dia zay nylazika anao pasteur fa dia ho an'ny FPVM rehetra manerana ny tany fa dia sambatra mamy tsy mahita olona tsara tarehetra zany ianao eto ambonin'ny tany ary zay hitanao rehetra any na i pasteur lay raha dia varina fotsiny mijery azy fa ny atsara tovavy kely 5 na 9 taona eo zany no hitanao any ka dia voninahitra ho an'ny tompo zany mba hitondra fampiononana ho an'ny ankizy rehetra zanako mama rehetra manerana ny tany sotra tompo fa ny faharoa misaotra ny mpitoroteny teo nino manko le pasteur Tonino anaran'iny mitondra ny fiangonana fahasoavana any Paris ary araka ny filazandreo dia fa afaka miangona izy ka tsy fantatra izy fa angamba ao aorianany fiangonana dia afaka mijery amin'izay zavatra nyseho teto izy androany izy moa nilaza teo hoe ny olona manana ny fanahy masin'Andriamanitra manana hery ary zay mihitsy ny tena izy io mihitsy ny tena olazaiko anareo ny afatro ny tompo anykeo zao marain'izao dia zao ny Pentekosta ozy dia atserovanareo ny nilatsahan'ny fanahy masina tsy ny mangataka ny fanahy masina tsony ozy no ataonareo fefanomeko anareo hatramin'ny elo ny fanahy masina io no miteny amin'ny nofy manolo-tsaina anareo manoro lalana anareo mananatra anareo manasitrana anareo mampionona anareo efa ao aminareo ny fanahy masina mifalia amin'izany fananan'izany ianareo tsy ny mangataka tsony fa efa ao aminareo zany fantatrareo mihitsy fa tena miasa ao aminareo nanasitrana ny aretinareo fanahy masina tao aminareo ny asa nilaza taminareo hoe zao ny fanafodin'ny coronavirus be dehibe ny karazana ravikazo karazana huile essentielle zavatra be dehibe natolotry ny tompo mety amintsika daholo fa mba eritrereto anie ity
teny nataon'Andriamanitra tamin'ny mpiomana anankiray resaka tamiko tamin'ny telefona lava be na ampianaran'i Jesosy a pastera. Mpiomana, mbola mpiomana io a, satria tsy misy fotoana ianarana dia mba miaino ady olo ianareo mpampianatra rehetra sy iraka rehetra ary mpitanana rehetra. Na nofy aho izy zao ny tenin'i Jesosy voan'ny koronamako izy izany vadiko tena lasa dala rery atao trano a tanako a vao eo amin'ny 9 taona eo vadiko marary ny andro alina mikohaka be sady sepotra be tena sepotra be mihitsiny a vazavaza sisa nataoko Andriamanitra ina no ataoko a ny andro alina vonjeo a Jesosy fa tsy haiko ty ina no ataoko dia nampianatra a Jesosy pastera ndona ososy a mbola nofy io a zay le fanamasina sokafo izy a ny akanjo mandra ny vadinao dia apetao a eo amin'ny tratra ny vadinao a ny tananao ary aza matahotra zay ny nafatra faran'i Jesosy mihitsy aza matahotra fa raha matahotra anao zao tsy mahazo manao zany fa mahery coronavirus io fa za zao no miteny aminao izy aza matahotra apetrao amin'izay eo mitratra ny vadinao ny tananao dia jereo tsara inona ny hitanao na naraka ny tanako dododododolo izy a hitanareo a vitsika mbola lehibe fizikely lohany vitsika be nanarona ny tanako rehetrarehetra dia hoy Jesosy hoe reo ohatra ny vitsika kely be ireo a reo teo coronavirus rehefa metrahanao tanana io zanako izy Jesosy a dia miakatra ao amin'ny tananao dodododododolo rehefa tonga ao amin'ny tananao amin'izay izy a dia roay akipilizo amin'izay ny tananao miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala dododododolo ny vitsika rehetra karazana corona anatin'ny kibony ny voaka miboiboika be daholo biby kely be dia ngambo foraisobika nakrilipako ohatran'izao a dia nikopakopahako zay ho Jesosy ampandroy amin'izay dia nampandroko hoe may amin'ny anaran'i Jesosy daholo ny coronavirus zay amin'ny tenany ampisotroirana amin'izay ny rako ampisotroy aingana dia nampisotroko azy maraina ny andro a sitrana mivadiko pastera ohatrany tsy teo voninahitra ho an'ny tompo zany sotra Jesosy nanafatra be dia be mihitsy Jesosy nepitsy ihany ny vadiko dia lasa ny asa nefa lazaiko anao a tao anatin'ny 3 andro saika tsy vanik'olona inona no ataoko a ho any amin'ny dokotera iza nitondra ahoany ty fa Jesosy a mampianatra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina angazany ihany fa voasitrana ny vadiko a nifindrany iny ny zanako vo efa taona sepotra zany tsisy ninina azoko natao ntsony mbola naheny feo a zay le fanahy masina zay mbola naheny feo a hoe ataovy zay nampianariko anao a tamin'ny vadinao maly tonga dia nalaiko le zanako efa sepotra be iny fa tsy nirarahiko ntsony a alana mihitsy izy a eo amin'le kanjony eo dia apetrako amin'ny tananyko mihitsy a apetrako amin'ny tratrany eo a miala amin'ny anaran'i Jesosy fa afa-tsy manan-kery ntsony dia tsara roko ny tena tanako rehetrarehetra izy a misy biby kely be dia fa tsy hita maso zany tsy hita maso ohatra maheny kely biby kely be dia be amin'ny tanako rehetra dia nakipiloko amin'izay miala amin'ny anaran'i Jesosy dia nametrahako tanana amin'izay nampandroko ny zanako a ohatrany tsy teo vetivety izy ny azakazaka ny lalaony tokotany voninahitra ho an'i Jesosy zany sotra tompo teny taminy aho zany anaka ny tena fomba ny fanahy masina zany koa ny te fampianara ny fanahy masina ary ny Jesosy dia nilaza mihitsy hoe raha andeha aho izy a dia meko anareo ny fanahy masina ino mampianatra anareo ny zavatra rehetra io no mampianatra anareo ny zavatra rehetra ka dia kolokolotsandro zany no aman-tsazy mpiomana ianao a zava-dehibe zany
angazany ihany pastera ozy a mbola nasony an'izao aho rehefa misy marary ozy eo aminareo a dia samy mangataka mivavaka daholo. Inona Jesosy a ny aretin'ity olona ity ary inona no ataoko aminy. Zay ny tenin'i Jesosy a mitondra mibabaka olona marary daholo nareo ozy hoe inona Jesosy ny aretin'ity olona ity ary inona no ataoko aminy. Dia misy olona anankiray marary ozy satria nentin'ny mpiandry rehefa nitantarana izany dia zao fotsiny nataoko hoe izy ny anaran'ilay olona ranona. Ay, tondra mibabaka daholo tsika izany a dia amin'ny alina asehon'Andriamanitra. Fa marary ny kiboly olona mivonto be dia misy zavatra boribory ao anatiny dia misy vy be ohatran'ny fantsika mihitsy a mibahana amin'ny zavatra boribory io. Dia ozy ny aho hoe inona no ataoko amin'izany Jesosy? Fa le olona nentina mibabaka io zany a sady marary kibo nefa misy vy be a ao anatin'ny kibony. Inona no ataoko amin'izany? Dia hoy Jesosy hoe tsy didina. Zay le fanahy masina, tsy didina fa mandany ianao mbola le mpiomana kely ihany io a vavaka. Rehefa mivavaka ho azy ianao mivavaka dia ataoko ho hitanao a fa miakely a le mivoto teo a dia iny le vy be sisa. Dia rehefa mivavaka ihany ianao mivavaka ianao a dia miempo ohatran'ny fisavoka ohatran'ny labozia iny le vy be iny a. Zay dia sitrany olona io lasa any ampitsoniny ndao anareo zao nolazay ny fanahy masina natsona amin'izay le olona. Inona marary anao madama? Kiboko tompoko. Hitanareo inona ny efa natao tamindeo? Tsy hitany dokotera natao fa navoaka ny dokotera fotsiny hoe ndanamody fa tsisy mahay an'io, tsisy mahafaka an'io. Didiny olona eo a maty, tsy didiny olona eo a maty. Tady fomba hafanareo. Zany mihitsy anaka ho le ramatoa efa tany amin'ny dadarabe zay, efa tany amin'ny dokotera zay, efa tany amin'ny hôpitaly zay, fa navoaka fotsiny efa faty fa maikely le ramatoa. Zao n'izy nampianaran'i Jesosy vavaksika mbola mpiomana io a ny vavaka tena niovitrovitra ny tomana mihitsy amin'ny vavaka hoe vonjeo ty Jesosy vonjeo ty. Fa rehefa tena ny vavaka io le hoe tsy matahotra, io le hoe manana hery. Rehefa tena ny vavaka mihitsy aho izy mivavaka tsy fatako vita ny amenina ozy le ramatoa niena ny kiboko voninahitra Jesosy zany, niena ny kiboko tsy nisy narary tsony, tsapaina tsy nisy narary tsony nefa mivongovongo ngeza be zany kibo zany. Voninahitra ho an'ny tompo zany a teka ho an'i Jesosy tsika rehetrarehetra any an-trano any sotrako ny tiako lazaina fanahy masina ozy efa ao aminareo fa mangatany angatahanareo a dia ny mba hitenenana io fanahy masina eo aminareo a na amin'ny nofo isan'andro na mampianatra anao a ny zavatra ataonao. Zay ifaliana, zay ravoravona fa raha mahatsara n'izany manaraka n'izany ianareo ozy izy a dia eo anilanareo mianakavy isan'andro. Fa telo farany momba ny fanatitra izao. Nanao ny fanatitsika dia nitenen'ny tompo hoe fanatim-panonerana. Mikely baiboly a fanatim-panonerana. Fanatim-panonerana azonareo tsara zany hoe fanatitra fa tsy hoe rakim-panonerana
fa fanaty mpanonerana efa nazavaina iny rehefa manovy zavatra amin'ny folo mihitsy ianao na sabotsy ianao dia efa manomana ny hoe itia fanatitra omeko an' Jehova raha pitso fanonerana no ny fahotako rehetra rehefa vitanao zay izy a dia mandoalika amin'izay no mandoalika manolotra n'iny fanatitra iny na voly iny na zavatra iny na inona na inona dia mandoalika foky eo anao ty Jesosy mamindra fo mamelany efa mpanota ataovy mihitsy ny tananao amin'iny voly iny mpanota mangataka famindram-posy famelan-keloka amin'Andriamanitra hanonitra ny andro rehetra tsy vitako hanompoka anao Andriamanitra raha vitanao zay o Jesosy raha vitanao zay Andriamanitra amin'izay fotoan'izay tsy mijery ny fanatitra ao fa mijery n'ilay zanak'ondry fanatitra Andriamanitra tsara indrindra tsy misy kilema tsy misy petina dia izy io Jesosy eo le mandray fanatim-panonerana aminao ka noho io zanak'ondry tsy misy petipetina tsy misy kilema tsara indrindra io dia ilay Andriamanitra ray no manoitra ny aminao avy dimy eny fankasitrahana fisaorana ho anao fitahiana ho anao zava-dehibe jereo fa ny kalakely teo zao jereo ny zavatra nataon'Andriamanitra ho an'ny mbola piovana kely nefa zany zava-dehibe zany no men'Andriamanitra azy vady ny sitrana zana ny sitrana izy malala zava-miafina manasitrana olona maro zava-dehibe zany ka raha anao fanatitra isika zao zao mivolazainy tamiko zao vao maraindra zao ny hiry izy zavy ataorianan'i Jesosy ny volony fotsiny sy ny lamosiny hitako ary izy miteny saintety eo alohako faly be mihitsy pastera ozy ny amin'ny zavatra ataonareo amin'ny fo fanatitra atolotra ho fa ity kosa ozy mba hakatahako aminareo fanatitra atao androany amin'ny andro Pentekosta izy prosesio manko rehefa avy eo Salamo 50 vakitsika izany Salamo 50 Salamo 50 ny andininy faefatra ambin'ny folo Salamo 50 ny andininy faefatra ambin'ny folo aminaran'i Jesosy hoe manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efao amin'ny avo indrindra ny voadinao avy ireny hoe manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efao amin'ny avo indrindra ny voadinao zany nomeny ho antsika ankeo maraina fanatim-pisaorana ozy ny arovako anao rehetrarehetra anareo rehetrarehetra tamin'ny coronavirus asa lehibe nge nataoko anareo mijery anareo any an-dalana miaro anareo any an-dalana miaro anareo anaty vahoaka miaro anareo any an-trano sy ny tokantrano rehetra zava-dehibe nataoko anareo mba tsarovy ozy ny teniko amin'ny Salamo manao hoe mba tsarovy no ny asa mahagaga nataoko ho anareo le asa mahagaga zay ny asain'ny tsarovana manatera ozy fanatim-pisaorana tsy hoe rakim-pisaorana fa fanatim-pisaorana ka na any an-trano any ianao tokantrano naizanaiza misy ianao mando ale mihitsiny dia miteny amin'i Jesosy hoe anatitra fanatim-pisaorana ho anao Andriamanitra no ny soa mahagaga nataonao tamiko na nataon'Andriamanitra tamiko fotsiny nge za mijoro vavolombelona amin'izany
fa nytao aminay nisy voan'ny korona iromama reny ny andry olona tany amin'ny hôpitaly maty iziny moa dia ozy ny dokotera sy ny professeur zao dia zao pasteur any anosiala tonga ianao dia ampidirinako oxygène maty ny ianao za tsy ho any angeny ianao manao scanner atao scanner dia misy amin'izay ny valiny manao hoe le zavikeliko anankiray 2 à 5 zany hony misy voa amin'izany ny tratrany ny anankiray 5 à 10 ny ny dada 10 à 15 angeny ianao ranona zao matin'io ranona matin'io ranona matin'io volona fantatro daholo zany mitovy amin'ny anao mihitsy aingy ianao ay ianao zao dia zao le nosiala za tsy andeha nakateny ahoana ny hevitrao amin'izany Jesosy dia ho le teny azoko fa ho heverinareo iza moa mba hita afako aminy zay le teny azoko heverinareo iza mba hita afako aminy zaho Jesosy manana anao zao ary n'izy ozy dokotera professeur hoany reto fanafody reto 5 andro jereo amin'izay no oxygène anao fa raha miaina io afaka 5 andro ary ianao danaro lasa ny andro voalohany firy ny oxygène-nao 98 82 tsara zany andro faharoa 99 12 andro fahatelo hiditra 98 2 andro fahaefatra 99 andro fahadimy 99,98 zotra mahery anao dada professeur dia sitrana anao raha izany toy izy reto eno hoe toy izy kiradinao zany menanao koa ny valiny testa voaka mivaliny avy any négatif ada tena mahery mihitsy ianao zany dada voninahitra ho an'i Jesosy zany jerena daholo zay niaraka tamiko sy zavikeliko da nakatra amin'ny dokotera fa négatif daholo zay eneo amin'ny manana an' Jesosy eo arany ny atsika hoe tandremo fanosokosina tandremo fa Jesosy ara-manao hoe apetrao mitratrany mihitsy ny tananao fa nisy sananao zany tsika makanesany amin'ny coronavirus any amin'ny hôpitaly ianareo esao za aloha misaotra n'le olona mandeha any misy mpiandry tena mananaina manana hery ary voafako maly any nahita gendarme anankiroa nalaina sary any le anankiray efa vilana vavany efa jamba masonilany ty tratrany ty efa miorina manao an'izao zany nalaina sary izy mitsangana io izy tsy afaka mitsangana tsony efa sepotra fa le mpiandry zay misaotra anareo be dehibe tsy matahotra an'izany tonga dia mametra tanana mihitsiny eo mitratrany ka na contact zany na tsy contact zany tsy raha reny mpiandry zany Jesosy mahery fa niona taminy aho voafako maly joro vavolombelona le gendarme tena danaka mihitsy nahita azy hoe ity saryloha tamin'ny voalohany zao anao mandehandeha mitsitsatsitsaka mideran'Andriamanitra amin'le efitrano kely zay niona anay fako maly voninahitra ho an'ny tompo zany tehaka ho an'ny tompo sika gendarme anankiray gendarme daholo ny mandeha any hoe tsisy tsonony teo ny oxygène tsisy tsony maty zay ary vao mahita ny namanay mihitsy zay vao mipetaka le oxygène maty petaka le oxygène andao aingana antsika namonjy mpiandry fa lazaiko anao mihitsy raha voatonona hoe mpiandry manaiky an' Jesosy mibebaka mametra tanana amin'ny mpiandry naseho tokoa efa mitsinjatsinjaka ao anatin'le vahoaka kely mihoatran'ny 900 re zay fa tsy atao masin'ny fanjakana zany tsy mihoatran'ny 900 zay amin'izany trano kely zany efa mifanisina kely ohatran'izao firina nangatanana ny totorebika tao ny deran'Andriamanitra voan'ny corona aioka any ambany vohitra rehefa mamely tena tsy tonga any amin'ny hôpitaly ianao dia maty fa any ambany vohitra any ainga mpiandry
le etaetany tonga dia tsy hainay ny fanahy masina vovity ny anametrahantanana midanaka aho a le zandary manankiray sady ny hiratra amin'ny masiny a nyverina ny lohany a le ty tratrany ty miorona ao a ty tratra ty manao zao a miorona tsy mbola nahitanyzany eretanyzany ianao ary tongotra tsy mandeha fa vita ny fametrahan-tanana ray roa ny telo andro a iny izy ny azakazaka ny jorovavolombelona teo anatrehiko zany voninahitra ho an'i Jesosy zany dia misaotra ary mpiandry azo hery ianareo efa manana hery sika eo ny tompo a ataovy ny asa ka raha no fanaty sika izao a fanaty mpisaorana ary efao a ny voadinao amin'Andriamanitra raha nanao voady ontsika nanao hoe raha sitrana amin'izao coronavirus azy zao Jesosy anompo anao dia sady manao fanatitra ianao a dia ny fanatitra tolotrao ny fonao a anao mpiandry aza dindro zay efao zao dia miazakazaka mpiandry na maniraka manoratra anarana fa tsy mipetraka ny any hoe aloha hiditra ny fiangonana navalolo tsy mijery an'izany tsika manolo tena ho amin'ny tompo zava-dehibe a zay no ilain'ny tompo a amintsika dia nahita azy aho a ankeo maraina efa araina divany andro mitendry sainy teteo izy mitendry sainy teteo izy mihira ho a Jesosy eno kely aho izy mantsy aho zaho orinany vonaseko tamin'ny namako teto hoe ataovy kilo azo hery zao hoe tiako loatra ianao Jesosy tsy haiko mitovitovy amin'izany fa ny feon'i Jesosy mirana zany tiako loatra tena enao midobodoboka mihitsy hatramin'ny folo mihitsy ny aho ohatra ny tamihana anao izy hoe tiako loatra ianao ary ko fantatra ho Jesosy fa za efa tianao taloha zay le tononkira tadidiko tsara le tononkira le feokira fa hoe za tsarofo tady fa za efa tianao taloha dia vao nyteny tamin'ny namako teta hoe ataovy kely zaniry zany ho fa zay no ataontsika zao lohantsika dia manao rakitra voalohany sy ny faharoa rehefa orinan'izay tsika Pentekosta androany araka ny fomba tsika isan-taona dia manao procession tsika dia alohan'ny procession tsika vao mihira an'izany hira zany a isika fa izao tsika izao a dia manao hira zay efa nomanina eo reto-pira ireto dia manao rakitra sika voalohany sy ny faharoa vita zay dia manao procession manomana procession daholo tsika rehetrarehetra any atokantrano any a io le hoe efao ny voadinao ary indrindra le teny Jesosy hoe fanaty mpisaorana inona no ahavaliko an'i Jehova no ny soa rehetra nataony tamiko zay no atolontsika amin'izao andro Pentekosta zao re mba andana mihira fa raha zany Jesosy zany tompoko ny mihira ato am-piangonana nato a matiny zany daholo ny feontsika rehetrarehetra feno sady tsara tena miovitrovotra mihitsy ny tenanao sy ny fanahinao a ohatrany hoe ho fihinina mihitsy ianao hoe zany efa tianao taloha hoe zany efa lindry iromama rehetrarehetra any an-danitra any a ka dia mba hifaly amin'izany tsika rehetra zay manome am-pifaliana no ankasitrahana indrindra Tatsanao Jesosy ao masampatray zany ampofoinao tosatrikio ny eo mandraky zay famamire si tsara
Tsarabe ny fitiavanao tompo Masisikai zeu atratrana Jesus Masambatrai zany ampofoina Tosasiku niu eu matrakiza ai Famamive si tsarare ni fitiavanao tumpo Anilanao tumpo Anilanao numa mijuiza Tempo andao tumpo Tempo andao Nifu anati qua Izay ary dia hano amin'izay le raky mpisorantsika. Io fanaty mpisorana io io hira izay ho atao etontsika izao dia angavian' Jesosy tompoko. Iraintsika dododo le tokantrano any parivan'ny andro ao an-trano mihira, ny tokotany mihira, amin'ny alina mihira. Tiany be mihitsiny.
dana miaraka mira amin'i Jesosy angentsika fa tena tiany mihitsy ireo ary tiany ao ataontsika hoe mandritra ny herinandro ty indray dia iran zany mpihira fa dada ny ainy fotsiny dia tena savotry ny fifaliana tsisy tadidiko tsony afa-tsy ny hoe tiako anao Jesosy satria anao tia taloha zay sisa mba tadidiko dia reto mpihira ireto ny anao zany hira izany zao dia tsika rehetrarehetra samy maka ny tonony daholo tadiava tonony daholo ny any amin'ny radio satria ny radio miaino eto zao dia mandefa niny hira iny foana isan'andro mandritra ny herinandro ity iarahantsika mihira any atokantrano tsirairay avy any dia zay tsy manana ny tonony dia maka ny tonony naiza ahitana ny tonony dia iraina hira amin'izany tsika rehetrarehetra tsangantsika rehetrarehetra miaino an'izany hira izany ho fanatom-pisorana. Dalana sini refti ditra de tanta rainaku fani renja tansuritra to yu mezana ireze meza kama ni tsara rabi na we si mana ka tu chanch fatara la zaina fa dalana sini refti ditra de tanta rainaku fani renja tansuritra to yu mezana roze meza kama ni tsara rabi na we si maraka tu chanch fatara kane fireni renja rechireni mana petra ni fiadana na faiteto antany tsy toetra ni ahitena rena tokanao ay dia ianao Jesosy ka indro dradraiko eto indray fa tena tikanao Chanel Ninunina malaza siariane totani Zetao kombuni nuyana Tikulo chanel teso Niulumbela lumiura miuva uva Fiano timba mi vadikia dalana sinjevsi ditra de tanta rainaku fani renja tansuritra to yu mezana ireze meza kama ni tsara rabi na we si maraka tu chanch fatara la zaina fa dalana sinjevsi ditra de tanta rainaku fani renja tansuritra to yu mezana roze meza kama ni tsara rabi na we si maraka tu chanch fatara
kanefireny rendrarendraretrireny manapetra ny fiadanana fahiteto an-tany tsy toetra diainy tena renatokana hoay de ianao Jesosy ka indrodradradradraiko eto idray fa tena tikanao tiako loatra anao Jesosy ninonina malaza sy andriana eto an-tany sy ataoko ambony nolanao tiako loatra anao Jesosy ny olombelona no mora miovaova fianao tsy mba mivady tiako loatra anao Jesosy malaza sy andriana eto an-tany sy ataoko ambony nolanao tiako loatra anao Jesosy ny olombelona no mora miovaova fianao tsy mba mivadika rano marina zany a na Jesosy namorona tonikira fa zay ny azy zany hoe tiako loatra anao Jesosy dia ny azy a misy faraparany manao hoe satria anao a tia anay taloha ny azy naveriny inefatra mihitsy le hoe satria anao a tia anay taloha tadiavo kely zay tonikira zay e na Jesosy namorona dia alefaso zay tonikira zany hoe satria anao Jesosy tia anay taloha fa izay tonikira zay mihitsiny a fa ny azy misy hoe satria anao Jesosy tia anay taloha dia averimbereno izy no hoe satria anao Jesosy a tia anay taloha zany ny tia ny evoaka ny vavanao tadiavo zay tonikira zay a na tsy manana an'izany tsika dia forony mihitsy hoe satria anao Jesosy a tia anay taloha ny radio ngamba hitady an'izany a tsika hiteka ho an'ny tompo a teka ho an'ny tompo sika aloha mihira ho antsika izy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehovah tompony maro endrika vonina tany rehetra petraka sika dia hanao procession tsika trany tokantrano any hoe tena fanaty mpisaorana narovanao mikoronazy Jesosy a ary tsy matahotra za mitsony fa na mametra tanana mikoronary zay a manana ny hery fananao masina mandresy zay sotra to
tsy maintsy mandresy ao. Mangataka mpanakanto rehetrarehetra mba hitady kely zay iran'i Jesosy zay le nataonareo teo zany a le tiako anao satria ianao tia taloha any anaty tononkila fa ny anazy a le farany mihitsy manao hoe tianao a Jesosy satria ianao tia taloha io naverimberiny efatra dia nijanona le orga fa jereo kely loha zay fa tsisy izy daholo le nilazainareo rehetrarehetra teo tsisy izy daholo fa sofiko tena tonga dia malala zay le izy fa izy le ira feno fitiavana be mihitsy avy amintsika zany hoe tiako anao tiako anao tiako anao a dia izy amin'izay manao hoe satria za tianareo taloha zay zavatra mifamaly zay hoe jereo hoe zay na tononkirany Jesosy manokana zay fa efa nahenao an'izany aho a efa nahenao an'izany fa zay ny farany tsangana amin'izay atsika nolotra nirakitra ho an'ny tompo mamindra Jesosy anao Jesosy a mpiaino vavaka kabia sotra Jesosy izay any fanatim-panonerana sady fanatim-pisaorana Jesosy misaotra anao be dia be manoroka ny tongotrao masina noho ny zava-mahagaga nataonao aminay tsirairay avy tena ny mahagaga anie zany Jesosy tsy vitany dokotera sy ny fanafody zany fa vitanao ray segondra monja sady sitrana ny marary narovanao koa ny mpiandry fiangonana rehetrarehetra nanao zany amin'ny mpitiavana amin'ny mpinoana miaraka amin'ny herin'ny fananao masina mitsarovana androany fa mahery ny Andriamanitray ary mahery zay hatramin'ny farany ary anompo anao zay manakolazaina aminao any misy marary any ampiaro zay rehetra voalaza teto androany
mehoery ny mpiandry zay sa fa nahazo zany fananao masina mahery zany ko na inona reto mandringana any tanàna any ny tananao mahery mitsotra any mahay manasitrana Jesosy ary ataovy mino an'izany zay fa ny fananao masina any aminay tsirairay avy ivavaka aminao ny mpanomponao na dia 2 minitra ihany aza tanteranao ny teninao Jesosy inona ny mbola tianao hataoko aminao dia ianao ny vavaka Jesosy. Sotra Jesosy, sotranao zay. Rehefa oka maro be nanao voady aminao koa tsy voatanisa teto androany. Renao dadaolo Jesosy ny fitepony fony, ny angatahany fony sy ny irininy fony dia omenao azy. Fa na mbola tsy miatso akory azy ireny ho ianao Jesosy efa tonga mbo inonono izany vavaka izany. Zay nasandratra teo koa Jesosy na inona ao anatin'ny fona eo ianao zokinay malalanay nanome ny fanahy masina ho an'ny rehetra no italaonay angatanay tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy eo ianao ny vavakay dia ny anaranao ny angatana izany Jesosy. Ena izay ny an-danitra ho amasinane ny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Beonay eny na sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsodranao. Ny fahasoavan'i Jesosy tompony, fitiavan'Andriamanitra ray, firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ne. Mba ho tsaronareo fa misy Andriamanitra anankitelo be zao manana ny heriny sy ny fahefana miteny aminao aza matahotra. Ary aza merikerika foana fa sady momba anao any mbola monjy anao ny ray. Misaotra Jesosy, anao ny deranao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Nino na yetranga Jesosy na nelanitra umanga Jesosy na umaluka mangila Jesosy Deu felu fifalina Jesosy ni fotola de andalo Jesosy Fasisi api malu Jesosy ramiurina wapuku Jesosy lai fitiava la iluku Jesosy. Ko tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny raisana zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika rehetra anomana ny fotsika sy ny fanahintsika rehetra hiatrika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Zao ianareo dia miomana daholo ny tokantrano any ny amin'ny vera sy ny rano na divay izay misy any aminao any na jus de fruit misy any aminao any na rano mangatsiaka izay misy any aminao any ary amin'izao andro ny fiobiona zao dia miteny aminareo satria any tokantrano daholo ihany ianareo ampisotroany rano Jesosy daholo manamasina rehefa mivavaka ety anamasina reto divay reto dia manatsoboka ny tanantsika any amin'ny vera rehetrarehetra antsika rehetrarehetra any tokantrano any dia miaraka misoro daholo tsika amin'izao fandraisana fanasan'ny tompo zao na ny kely na ny lehibe satria ferovany fanahy masina amintsika izany. Petraka izy.
nakolokoana efa nandalo isan'andro ra fakapana itety zay misarika iana lavitrana hoe toetsy tsarokolina fabodona vogina veriamo rasarakana vopitakao jesosio iverina minao mifune faresi mitalao aminao atavye laivava kawerayo mamelani eluni patsimba fantani izayatavi vitaciza yaurina zaina milini dikutsiwani aminawe cizakuade pavita venu dikutsita nefidrisi tumani lavisa akakina unu tena matsara izao iraketani fukutsi alaminawe nefaranudini anau wazintsuni muau fayajaure anuni shaurira Sosio salvisi azuatao Ziameri michunya tena vena chana Matukia faapia ilairana Anadiwa apausi kwetu laitina umaja kizai Vopitakao Jesosio iverina minao Jifune faresi vitalao aminao Atavye levava kawerayo mamelani elunimecha vitani ny tompoko dia nympandray fanasan'ny tompo rehetrarehetra na ny tokantrano ano a na ny kely ny lehibe mbola ao anatin' zao hamena ra-pahasalamana zao a raisy Jesosy tafio amin'ny fidina rehetrarehetra miaraka aminy fa ilay Andriamanitra nameny fanahy masina ane tsy hoe kitoto e fa iny mandrakotra ny tany sy ny firenena ny fanahy masina mandoro zay mety aretina ny aya ny teboteby ny alahelo ao am-potsika rehetrarehetra ao zany no mahafandraisana fanasan'ny tompo amin'izao andro Pentekosta zao araka ny teny Jesosy aza mangataka tsony ny fanahy masina aloha ny androany fa ny fitiavanao atao betsaka fa rehefa tia ianao raha kofako amin'izay ny fanahiko anao satria zany tianao taloha e zao ny teny tompo
tsy oto amin'izao tontolo zao aho izy a fa inareo no eto hiaraka andraisan'ny fanasan'ny tompo izany izay nylazainareo oko fantatrareo fa izaho no mofo avy any an-danitra izy le mofo avy any an-danitra ho any amin'ny isa-tokantrano isam-baravarana isam-batan'olona ka zany mofo zany zaraina manjary ho any aminao ho irakofanao hivelomanao manan-kery amin'izay tsika manomboka izao fa zay mihinana ny nofo kozy sy misoro ny rako manana fiainana mandrakizay nefa ozy nao viana no mihinana sy misotra anareo mba tsarovy ka araka ny hafa ny ankeo maraina dia mba nao hira-pitiavanao asika jereo fa Jesosy mihitsy no mitady ny hira indraindray faly izy ary zao ny teniny ty hira ty manko le 700 mamy ny foko ry Jesosy dia tantaran'ilay ramatoa anankiray maty teo mpiterahana tomany le vadiny le fanahy ramatoa fa lasa nentin'ny anjely any an-danitra tomany le vadiny eo amin'ny hôpitaly maty mivadiko ny rano maso iza ny taizan'io iza ny ampinonaon'io Jesosy avy ireny vadiko dia niakatra ny anjely tonga tany an-danitra tondra le vavaka Jesosy misy vavaka avy eny ambonin'ny tany ty fambahiano kely dia ino zany ozy Jesosy eo anatrehan'le reny fanahin'le reny efa any an-danitra dia ninona le vavaka Jesosy lasanao ny vadiko Jesosy iza ny ampinono ty zasy ty avy reno izy aloha Jesosy fa tsy mahita olona matiko ty zany tsy efa vonjeo aho dia ho Jesosy hoe hay ka mampifidy anao ary zany anaka iza ny tianao izao no fa sambatra ty amiko ty sa ndia hiverina eny ambonin'ny tany dia hoy le olona le ramatoa hoe fa angamo mahazo mifidy dia hoy Jesosy hoe eny ianao dia avelako mifidy dia hoy le ramatoa hoe raha mahazo mifidy ary dia aloha hiverina eny ambonin'ny tany hitaizany zanako dia hoy Jesosy hoe aza maika ataovy loha ny hira inona ny hira tianao Jesosy le 700 mamy ny foko Jesosy fa mijena vitanao zay mba hatserovanao aho izy fa isak'izay mihira nio ianareo dia miondana eo atratrako ianao ary za finaritra dia finaritra miaino ny feonao dia azo atao maimaika ozy Jesosy fa ataovy miadana tsara hoe mamy ny foko ry Jesosy aza sina organe zay fotsiny tsika rehetrarehetra mamy ny foko ry Jesosy ny famonjena zay vitana ny adisoko navelana tena fakao mandrakizay Jesosy malalo pamonjiso indrony aiko rasoanao velokano
velokano vonokanao zay sitraka. Ny andininy fahatelo aoka ny fokony sy ny fonao aoka ny foko sy ny fona iara mitepo tena iray iara mitepo tena iray aoka ny saiko sy ny sainao aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay iray safidy mandrakizay. Jesosy malalo Jesosy malalo pamonjy soa indrony aiko raisoanao velokanompo velokano vonokanao zay sitraka. rehefa vita zany hery zany dia zo ny teny Jesosy tamin'ilay raha matoy iveriny ety ambonin'ny tany naveriny ny telo tena marina ve osy fa tena vonin-kanompo ahy ianao dia ho le raha matoy hoe eny Jesosy manontany atsika tsirairay avy any tokantrano any Jesosy tompoko tena marina amin'ny fonao tokoa ve fa vonin-kanompo azy ianao a mandra-pialanao ety samy miteny hoe eny Jesosy vavakisika renay ny fitepony fitiavanao anay Jesosy ary faly zay satria tsaroana efa tena eto anilanay ianao mihira fitiavanao anay satria tianay taloha ianao renao koa teo ny valy teny Jesosy fa zay rehetrarehetra zao koa dia samy tianao daholo tena tianao ary anompo anao amin'ny andro rehetra iainanay ankehitriny ara Jesosy any mofo rehetrarehetra any ampelantanan'olona andy any atokantrano andy raisinao zany Jesosy amasino misaotra Jesosy misaotra Jesosy raisinao koa no vera rehetrarehetra any tokantrano any raha rano mangatsikanao anjaron'ny ranao zany Jesosy ho tsabana amasino fa ny rana eo izy fangaro amin'ny rano ao a mampisy hery le ranao velona ho fahagaganao anay aorianan'izao fandraisana fanasan'ny tompo zao divay rehetrarehetra sy any amasino anjaron'ny rano tokoa Jesosy ambony azy fijaliana zany misaotra Jesosy misaotra tompo any daholo ny mpanomponao rehetra na ny dekona zany na ny mpiandry zany ny mpandray tsotra zany nenina ny ankizy ary amasino daholo Jesosy mba ho fantatry ny olona rehetrarehetra fa ny herinao atobaka ao ny rano atobaka ao ho fanasitranana ny tany sy ny firenena ity dia ny anaranao Jesosy no angatahako zany amen. Fa Jesosy tompo tamin'ny alana madiana azy iny dia nandray ny mofo
rehefa nisaotra izy dia anao vakiny ka ho izy tia nytenako izay vakina ao anareo rehetra zao nataovinareo ho fahatsiarovana naovinanao vinna no misotro sy mihinana ianareo tahaka izany koa ny kapoka dia kapoka ity ho ny tompo fanekena fanekenana zany tsy miovy zany fa melako ny elokareo rehetra fanaovinanao vina ianareo mame mihinana itony mofotony misotro amin'itony kapoka itony manambarany fahafatisako anareo a mandra-piaviko misaotra Jesosy misaotra tompo petraka daholo tsika ireny tokantrano any fa itsika kosa zao a dia anao ny hira ay teo foana ianao Jesosy na mandalo teny foana ary ny ady saina ny ady sarotra rehetra ay teo foana Jesosy nomba tsika na ovinanao ovina na taiza no nisy atsika rehetra taotsika izany hira izany nandao avokoa ireo izay nitokina nandao avoko tany efitra sady mangina ny efitra sady mangina no ny ainako ay ve Jesosy teo foana Christi, ai teu fone, Christi, nitadia fonizy, nitadia izanania, ai teu fone, Christi. Andromira sy lohataona zao nandro Andromira sy lohataona zao ny androko tojo zay nantenana dia Jesosy tojo izay nantenana dia afapo le fiainako teo karakaina miova Jesosy fiainako teo karakaina miova oso ay teo foana anao Jesosy teo fone Kristi ay teu fone Kristi tadia izy inana
fitiavana mandrakizay ny ho Jesosy zany tiavako anareo e. Mba ataovy ao anatin'ny saintsika zany fitiavan'Andriamanitra zany. Na izany mihirahira ho atsika izany ane raha olona fa lazaika mba mangatany ianao Jesosy hoe tongava Jesosy mba mihira ato anatiko eto tokantranonay na eto akaikiko eto fa mihira ho anao izy fa tsy tahanao tatsony ianao tsy tahanao mampalahelo anao tsony a Jesosy fa ay tena zava-dehibe ny fitiavanao anao Tompo reko zany fitiavanao zany ataovy manakaiky anao Jesosy ahitako tsara ny lany voanao mivoadra mba isorako ataontsika izany iry zany. Afalina manao ni zany Traira manastika ni seza fiandianana Rahamando alika ivavaka utupu iresaka minao sakazaku Jesosy ony apôstôly Petera aoko fantatrareo izy fa tsy zavatra mora simba na mora levona tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nentin'Andriamanitra nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala zany fitondrantenantsika adala nentim-paharazana tsy mahavonjy atsika izany fa ny rahasoan'i Kristy Tompo ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Ny apôstôly Paoly ara dia nilaza jereo ny azo fijaliana ozy teo namonjenanay nantoram-bato zay na natao ino zay maty fa ny azo fijalian'i Kristy io namonjenanay firenena masina ho azy isika. Ary Jesosy Kristy zokinao malalanao le tena tianao miazakazaka ty ambonin'ny tany mitady anao mamiana anao mihira ho anao izy androany io no mivavaka ho anao isanandro ray ao mamelany ilony fa tsy fantan'izay ataony mandohalika ka miondrika hanoroka ny tongotrao masina Jesosy za zay olona tsy mendrika Tompo avozy amin'izay tsangana dolontsika rehetrarehetra any atokantrano any.
miondrika anoroka ny tongo masina lona tsy mendrika ka mba havao zito tenitenako ny tompo zay omena ho anareo hano ty ho fahatsiarovana ny tompo ary misaotra azy ao am-ponareo ianareo. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Ny tenanao mahery nomenanay androany, ahery zay. Tenanao tsy mba mety marary nomenanay androany, tsy marary tsony zay. Misaotra Jesosy, fanekena nataonao aminay zany. Ary ny tenanao le maritra mandrakizay hitahirin'ny tenanay tsirairay avy hiditra amin'izay ny amin'ny fiainana mandrakizay hiary apaly aminao le zanak'ondromora sady tianay. Misaotra Jesosy, anao ny deranao ny aza amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sotronareo rehetra ty ho ny tompo fahitiny rako fanekena vaovao mandrakariva ho anao ho famelako ny elokareo rehetra. Misaora azy. Misaotra Jesosy, misaotra. Tsy misy fitiavana lehibe tahaka izao manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Jesosy sakaizana, Jesosy sady tsy mahafoy atsika io sady tsy mahafoy Jesosy. Raha ny olona mety mandao, Jesosy tsy mandao. Raha ny olona mety mandao anao, Jesosy tsy mandao anao no tsy mandao Jesosy. Tanteraka tokony zany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika rehetra ka dia hanao ny hira isika fa 760 668 eo ampanatazana ny rakitra rehetrarehetra. Jesosy Tompo no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy afaka manatona ny ray raha tsy amin'ny lalana. Jesosy Tompo ny fiainanao, aoka ianao no fiainako. Jesosy Tompo kuno lalana fahamarinana fiainana tsy afaka manatona ny raha tsy
ny fiainano aoka ianao ny fiainako aoka ianao fiainako ety antany fiainam-bavaka ety antany fiainam-bavaka rahatry zay fiainan-danitra rahatry zay fiainam-danitra iriko mafy niakatra iriko mafy niakatra iaina zany fiainan-danitra iainy zany fiainan-danitra Jesosy tokana no anome Jesosy tokana no anome ny fiainana mandrakizay tsangana doly ary sika hivavaka any atokantrano rehetrarehetra any vavaka isika Jesosy misaotra anao zahay fa niaraka taminay foana tokoa ianao nantsahana tanàna ary hitanao ny lalana nampitonatondana anay nandritra ny coronavirus rehetra tafavoaka izay ka midera mihira misaotra ary ny fitiavanao ny hira-pitiavana nataonao anay Jesosy tsaronay zany hirahirainay zany mandritra ny herinandro ity fa ianao eto foana tsy manadino ny mpanomponao rehetra ianao ary zay koa Jesosy ho tianao foana ary hanomponao tramin'ny farany vita ny fotoam-pavahana teto Jesosy ody zay tsovo rano eny an-dalana misinto mahery hialo zany amin'ny anaran'i Jesosy korona rehetra mandramby ny tenanay ny fiainanay rehetra may zany levona amin'ny anaran'i Jesosy ny fahavalo mandringana rehetrarehetra ho potika zany no ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta tompony hery sy ny fahefana mandresy zay taio ny tanindrazanay taio ny firenenay taio ny mpitondranay isa-tsokazony rehetra taio ny malagasy rehetra na antsana tanàna hatrany ampitan-dranomasina rehetra any vonjenao araka ny teninao aza matahotra fa momba anareo misaotra Jesosy anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay rainay izay ny an-danitra ho masinanay ny anaranao ho tonga nay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay anio ny ana sahazo ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisonytsotrano ho Jesosy tompo aminao izaho dia izaho no Andriamanitra ao tsy misy hafa ary ho ampitovianareo amin'iza moa hita hafako aminy izaho izay tompony hery sy ny fahefana manana ny falahidin'ny lanitra ary omen'Andriamanitra ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany miteny aminao aza matahotra na mierikerika foana izaho no Andriamanitra ao sady miaro anao mamonjy anao ary tahaka nombako anao hatramin'izay mbola ombako anao koa amin'ny ho avy rehetra saotra tompo anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen saotra sy dera maranantsika azy indininy voalohany ihany saotra sy dera no asandrasa mba ho anao Andriamanitra fa aina nolana votanana
Ay famindrampo no namonjena Barasona Ray ny saotratolotra Ovonina isao mandrakiza Ay ovonina isao mandrakiza Sotra Jesosy ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray isana zanaka ary ny fanahy masina amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia. Masina 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 Jehovah tompony maro endrika voninahitra tany rehetra amen. Dia samy mahay reza tompoko.